Malagasy FM manolotra hoanao mandritra ity herinandro ity. Mivokatra. Dia piano ny itohinana tokosira Rarabe Manatso. Ronamiaina ny tantara. Mevatsiaro, Antsorakoto Malala. Miaraka tamin'ny Setra Miarty. Mirado ary ny Anarasafy. Nandray feo Fanampy Nana Totosa Ariel. Mivokatra. Andro voalohany. Vao atao anatiny izany zao sisa ny tedavonako. Enzanakokirika aloha ty fisisiana bus ty ka mba marina e. Kinona moa ty izany fa dia maizina indray tsika vao tafodiko. Andao ky sady amindra miadana ihany la ny andro mijaridiny eto fotsiny. Ndao ary sika koa tokony mba tafody aloha ihany ange fa ndry ihany be sitrapoto eo e. Tsy andrindry mihitsy voana hitetezana fripery ka mahamona aminaina be le tantara tsehatra andriko. Sika ro vavy tokoa moa izany dia anarany fotsiny mpinamana fa fomba fiainana dia samy mifanipaka be. Ny olona mbola mankafy tantara tsehatrako ny azo loha nefa ny fitsindroana fripery sahaty. Aleo kosa mba samy azo ny anjarany e. Matiantoka be raha nanatrika niseo fotsiny voana taty. Ndry marina. Ndry koa nge tokony mba hanao to hafa tsy dia miafiafy lavotro fony e. Tsy mahasana izany rehetra izany akira ny indrery angango adindrindry fisindro zandroka ka rehefa mitafotry ny olon-drehetra ihany dia ampiaza nareo nge mba efatra menadabe izao no miray trano e. Tsy tokony efa homevamevana ve ny fahasahiranana amin'izany sady tsy ndry aminy lasa fa tsy mandray anjara amin'ny fanefanany faniotrano io ndry. Ka efa izay no mahazatra e. Hita tokoa mbola mahaselibatera ndry. Hitako hoe sady anefa izao ny ajejondry io rehefa zaka ndray amin'ireo bandy ao am-pianaran'ireo. Drikoky izany raha zandray aloha dia tsisy azo izany. Ndao fa ho hitantsika eo e. Ndry mba mampahony anaiky mijery an'itony olona mpanotory an-dalana itony ka zaza mipetraka any anaty trano misy rindrina efatra sady mitafy bodofotsy mbola mariantsika ihany maika fa hoe atory aty amoron-dalana amin'ireto indrindra amin'ireto lamba zara raha marakotra amin'ity andro ririna. Io ndraika alona dia alelovana daholo izao rehetrarehetra izao. Andraso fa ohatry ny misy madinika atao anaty poketrako ato anomezako an'io dadabe io. Inona koa ty ny tsaritianandreo alohan'io rangabe io ndao andefa mahamenatra ka sao mihitsy tsy itiavako mandeha tongotra miaraka amindry. Andraso aloha kia nisy dimanjato izay tato fa tsy hitako hoe aiza no nataoko. Andao hiala teto fa mamofona be ny indry. Jereo fa vao mikofoka kely fotsiny dia efa manidina daholo ny lahatra mitangorona iny aminy. Poa Odry fa hoana koa tia mandrora olo tiry sa oly tiry dadabe inona moa izany lazainy? Mety nisaotra sy nitsodrano angamby izy fa noho izy tsy mahavita mitendry firy dia mety tsisy azontsika izay lazaiko. Aleo ky mba manoso ihany na dia hoe azona tsodrany fotsiny aza. Tsodrany dia hoy ny zava-mahery indrindra fa hoe avy amin'iray aman-dreny be toy ireny. Ndry marina inona koa ny vitan'izay tsodrany. Niezaka ataondry irery ihany na tafitandriana tsy amin'ny fiainana fa tsy hoe noho ny tsodrany izao mpangataka rehetra izao. Odry ary to indry nandondona indray ty ny variana mitanaka mandinika ny olo eo tsy azoko mihitsy. Ndao tokoa tia sady mampatahotra be izy jery fa za ihany mifandrafandrainy maso mibaramena be. Dry ihany miteandrora olona eo.
sady filazandry azy koa dia ohatra ny hoe izy mivatana iriny nindroraiko teo. Tandre miandry izy roa vavy fa fady indreny mandrora olona Izay ary ny Indry. Ve efa manana mpiambina koa ny mpangataka amin'izao fotoana izao e. Zany rehefa efa trary ambany areny natazana anareo vavy fa nareo mijanona teo alohan'ny mpangataka iny vao tratrako dia izay ny antony natazanako ny fihetsika reo rehetrarehetra teo. Indrindra fa ny fihetsika fihaon'ny fiatranana sy onkaloha. Ary aika tadidinao ny anarako. Tovavy ohatranao izao kosa ve ho sarotra donoina Fa za zao maninona ka. Monamona keliko. Ianao koa zany tao mampiomehy aka. Maninona ka? Andraso indray hoe raha tsy diso dia tsy afony anaranao e. Izay indrindra. Miala tsiny fa ny anaran'ilay namanao zao no totsy tadidiko. Miatsy tadidy satria kalona rera manonanonako. Inona koa ary tia mahazo Andry. Saloa lesy ny anarany a. Ao rehefa tadidiko tsara amin'izay. Tsy afoky io a. Ray kilasy tamintsika izy tamin'izany. Ilay mazoto mandray anjara be ao am-pianarana iny e. Indry mantsy toa ohatry mivery be zaniko. Eny tokoa. Ezaka mampitamberina fitadidiako mihitsy aho satria tsy vaovao amin'ny sofiko tokoa ilay feo. Zandray nefa vao nahita azy fotsiny dia nahatadidy avy hatrany. Ankizy amanjatondreo kosa avety dia aiza ary nahatadiavako azy rehetra. Mbola lasa tany amin'ilay mpangataka teo koa ny saiko ny tena marina. Finona tokoa ny nahavariana Andry tapoka tamin'ny olona iny teo e. Tsy haiko azy reto fa ohatry ny hoe mampasia mpangataka ray tany aminay tany Ambatolampy izany iny a. Ka mety hoe nifindra nakaty Antananarivo izany izy ko. Tsy mitombony izany. Matoa azy teny amoron-dalana ingika izany rangahy be izany ary efa nalevina tany amin'ny fasambahiny. Ka manana kambana mpangataka koa izany ilay tany aminareo ko. Mety hoe olona mba sendra mitovy fotsiny. Aiza koky dia hoe ho mpangataka daholo izy nenakavy a. Ka tena hoe izy nafindra mihitsy angiki na ny endrika izany na ny volom-bavany sy ny sisa e. Azo eritreretina ihany nefa hoe ilay mpangataka tany aminareo ihany ny a. Ahoana? Vazoazy ireny a. Za mantsy mba gaga. Za efa saika mivady-po mihitsy hoe faty mitsagana izany iny. Miala tsiny e. Fa avy aiza rivariva tokoa no aloha izany nareo ro vavy reto raha tsy madiso. Misaotra nanahitra ary tsy afoy a. Kalona ary maizina misy ianao vao tafody a. Dia iza soa ilay bandina natitra anao teo am-bavahady io ka? Namako inko. Tsy efa nandefa hafatra tamin'ny sedra kosa ve aho hoe mety ho taratara vao tafody e. Sady aleo koa tsika samy manana ny fiainany ka. Zanga moa manadikadina anareo salan'izao rehefa nareo mody alina ireny ka. Io ndray izy. Za angeny nametrahany eninareo fitokinany amin'ny fanaramaso Andry aty an-tany lavitra aty e. Sy ny amin'ny hoe zoko indrindra amintsika efatra mianadahy miray trano ato e. Zanga moa zazakely tsony amin'ny sedra ka. Tsy zaza miala sakana koa ka ataonao an'izao foana. Ary mba aiza tokoa Rija sy Frank e. Lasa nivoaka any izy roa lahy teo e. Za tsy samy voaboaka mihitsy fa ny andry izay atongavandriko. Ny andry anahy? Ataoko tsika efa samy manana ny fanalahidiny trano e. Isy olo-akanjo kely eo amin'ny efitranoko aloha fa azafady a. Andry kakio. Fa hiditra ninona tamiko koa ianao sedra. Efa laza taminao ke za hoe isy olo-akanjo e. Mivalo ianao ka. Za koa angety isy olo-akanjo hiaraka amindry e. Andry kakio. Fa ino ty ataonao e. Tao manala ambonin'akanjo. Aza mikoropaka toy io akia. Kalamina fotsiny vahiny ary ty. Aleo mitsy ahivoaka tato ka. Fa andeha hoaizy indri e. Ka ianao tsy namandreraka ko. Sady aza betahina mafy be ohatrany izany tanako fa marary. Kay marary. Maro ty manilika be ty e. Za angeo aty na ty andrisika alony e. Rehefa hatrany an-tanàna mihitsy izany fitiavako Andry izany no nijiro tao anatiko fa tsy hoe vo izao e. Angamo tsy tadidindry fa tsika roa foana angeny nanao dada sy ny eny isaky ny lalao mpivadibivady ireny tambola kely e. Tsy ampihanorenana fitiavana raha izay kilalaon'ny zaza ary sedra.
efa impiry koa moa laza taminao fa toy ny anadako nandresaka anao hatramin'izay, toy ny anadako nandresaka anareo telo lahy. Izay indray le frapy, angamo dia voatery hijanona amin'izany foana ka. Sady izao mbola veriko aminao ihany ry Sedra, hianatra nandefa andray aman-drenitsika ty fa tsy hanao zavatra hafa akory. Ka lona koa izany, inona moa ny olona zareo na mifankaty azitsika? Sindry ihany moa ny teo ny laza fa zazatsontsika ka. Ry Sedra, tena mifona, azafady ianao. Tsarovy anefa galona fa noho ny fitiavako anao anie ny antony tsy niarahako tamina sipa hafa mihitsy hatramin'izay mekaratsika taty izay. Zaho kosa ngery Sedra tsy nanakana anao tsy araka amin'ny olona tianao e. Tsy mila olo-kafary galona, ianao ihany dia ampy aho. Aleo aloha ilama ry Sedra, tsy azo tereko masaka toy izany mantsy izy ty. Indray ary, miandry foana, tadio anefa fa manapetra ihany no varitako. Izay kiny ny sy atao nakatoko fotsiny tsy na ny varavarana satria tsy naposiko oatra ny fesiny. Enzanakoky izany raha toetra nabandika, nitetika ny anao amboletra tsotr'izao izany ngarainy. Tsy efa fampiry moa izay. Tato ato aloha izy tsy nanao tsony e, fa tsy fantatro hoe inona indray no napetika ny adalany vetivety teo, na mety hoe noho izy roa latsy teo angamba. Tsy ho lamboton'olona koa ilay Sedra ka. Tena tsy lamboto itoetra ny mihitsy ny eny vao maika kalako azy, sady mahery Sedra, narary be mihitsy angeka iny sandra ny tanako ny bedainy. Izany? Ie, zary saika tsy atoro tao an-trano taora izay adezerako izay, nefa hoaiza moa e. Ary mety ho marina ihany angeka izany ilay hoe midoroka zava-mahadomely izy iny e. Dia tsy haintsony ekia, noho izany rehetra samy mihitsy eky no antony akaviako amindry hoe aleo mba hipetraka kely aty aminareo miravavy mandra-pahitako an'izay tena fanapahan-kevitra mety hoe hitady trano na hifindra mihitsy angambany, na tsy haiko. Tsy hanahirana be ve akiza mipetratra ery izany ny fandaninana tsy lazaina tsony, raha mahalala koa ny fahalafosan'ny hofatrano aty. Dia ny ho tsara ihany aloha ka tsy maintsy zaiko. Totofoka be amin'ilay fiarahamoninao kiza, enona dia hoe ray tanàna sy aviana ary izay, ilay toetra ny Sedra mihitsy ekiny tena mampatahotra be Tsapako tokoa aloha ilay iainandry e. Telo be izao kosa veny hoe raha nampetraka ao. Ka izay nge ho rehefa tsy mamotro zalahy dia mitondra vehivavy ao an-trano. Dia ahoana tokoa aty ozy dadanareo sy neninareo rehefa mitantaraindry an'izany fomba ny Sedra izany ry zareo? Mbola tsy mitantara na inona tamin'ny zareo aloha hatreto ka. Nefa tokony hampahafantarindry zareo ihany izany Tsy maintsy isy fotoana ilazako andry zareo amin'izany fa aza matahotra indry. Ka tsy misy olana aky izany fa afaka mipetraka miaraka aminay miravavy atao aloha indry mandra-pahita an'izay atao. Fa mataola inona ataondray ity kalona? Inoko mihitsy mantsy fa nisy zavatra tsy milamina ray tao matoa izy tsy mody ato androany Tsy nisy nanenina zany letsy teo izy mihitsy angamba lesy no efa te hiala mandry tsisy idirako mihitsy ny amin'izany Iza mahalala lesy tsy fanao mihitsy mantsy zaoko. Andraso fa antaniko izy rehefa hitako Manao ny kalona? Wai, tsy afoy, tsara fa misaotra. Fa angamo nareo aloha tsy ary ambany ary no mipetraka no aty mividy loka ka. Ao amin'ilay namako iny aloha no mipetraka amin'izao ka. Ao amin'ny saloha manofa trano aty ambadika atsy mantsy izy. Fa iny fa nisy olana angamo tany amin'ilay trano mipetrahana taloha no mifindra aty aminy aloha ka. Eo am-pitadiavana trano ifindrana mihitsy angeza io sao tokoa aloha ianao dia mba mahita
ohatrany tsy mahita kiko fa tia misy sosokevitra aloha raha mety amin'ny kalony. Hoe ahoana izany ry Safoy? Misy efatra malalaka be trano ipetrahako aty. Anay mihitsy moa zany io trano io raha masoa tenao dia ao amiko mipetraka rehefa samy mitady amiko. Tsy ampandoaviko hofatrano. Tsy ampandoavina hofatrano? Sao dia mba manahirana izany ry Safoy a? Manahirana ahoana ka? Amin'ny olo tianao ohatrako na ohatr'izany. Hafahafa be mantsy izany hoe zatovy lahy sy vavy miara-mipetraka izany kanefa tsy mpifaninana akory. Tsy mbola manana olo tiana izany re aho. Fa rehefa mpifaninana moa izany vao tokony ary-petraka ka. Tsy haiko. Eny tsy mampahazoto andriana iko. Tsy afaka nanery andriatsy iny. Fa raha zaho manokana aloha dia tsy mametraka olana satria hitady namana azo ataoko. Ohatra efa hodiniako ny momba an'izany a. Olazaiko milahy eo ihany fanapahakevitra. Tsy azoko mihitsy hoaiky fa ohatrany hoe manao ratsy fijery-by amiko izany foana ilay madama tompon-tranonareo iny isaky mifanoto izay a. Fa mba ahoana koka izany? Izay tokoa kifo tsaroko a. Hoe inona? Ay moa efa nisy fotoana izay nampivoriany dia hoe tsy mahazo mapetrany vahiny mihoatra ny herinandro. Anga? Ie. Ay ve resy an'izany koa e? Fa inona hono ny antony? Resaka mampime. Ilay lava-piringa no tena mampifetritra anazy satria no ireo vahiny ireo no tena mahamora feno azy. Indraiky iny tsy hitako. Basarotony koa izany raha tompo-trano ka. Tsy omena tsy niany aloha izy amin'ny lafiny indray ka. Tsy dia atao mahagaga loatra koa ny zavatra toy izany raha aty Antananarivo. Na dia izany aza ikiko. Sa tokoa ve ho resahako izy hoe hipetraka ato aminay indri e? Tsy maintsy hanonitra ny hofatrano anefa izy amin'izay fotoana izay a. Izany koa mantsy izao no tena andrasana izy io. Ny olana fotsiny izao dia le ato somary teritery, indrindra raha hoe ampy an'ireo etandrireo. Kia, aleo amin'izao ka. Ifindra any amin'ny Safoy ihany angampany ary efa nataoko ny fandinihana. Ay tokoa moa nisy an'izay resaka izay. Dia mba ahoana indray izao ho sera raha maharefa hiary hipetraka amin'ny Safoy ndrika. Tsisy esansaiko izay zavatra eritreretiny ihany koa. Amin'izay koa tsapany tsara fa noho ny zavatra nataony ihany tsy natamana atao. Dia ahoana indray ary raha mitovy amin'ny nataony sedra ihany na fitsiko tsy Safoy. Sady amin'izay tsy misy olona afaka hiaro andry akory any. Izay ngamba vao tonga amin'ilay fitenenana hoe mialana kasy dia ambody-depona. Toa tsy mahavita an'izany aloha raha ny fahalalako an'ny Safoy. Nanara-maso tsara ny fetsiny koa nge izany andritra an'izay fotoana izay. Ay moa. Irariana dia mba hoe engany mba hanana toetra tsara izy, hanana toetra mendrika e. Engany eto koa aky. Ifindra ho aiza tsara ho erikalona? Efa hoe any amin'ny Safoy a. Tovolahy iray kilasy amintsika ao ihany izany. Ay ve ka le tsy vorangasofina be iny e? Andray, azo ataonao an'izany ny zanak'olona ry sedra. Fa inona nefa ny tena ato ny ifindranany e? Ny efitranonao anefa ato malalaka tsara. Ay fantatro ihany hoe efitranoko ty. Dia maninona nefa ianao no mbola manao amboletra miditra ato ihany ka? Ka... Tofoka ry sedra, tia hiaina mpilaminana. Ifonana rakira toka hoe misy nanavitoana andriry ny fihetsiko ireny a. Mijanona moa fa aza mandeha izany e. Tsy voazao ange izany na ry ny fifonanao ry sedra e. Mifona foana ianao kanefa avy eo mamerina ihany. Ka izay angeny maha olombelona ny olombelona e. Tsy tonga lafatra. Sa ve io tsy Safoy ifindranao io mba tonga lafatra ka? Sa kosa io no mahataraiky anao ka andavanao ny fitiavako. Nosa Nataraika na tsy aza mifatsianao mazava. Efa fantatro mihitsy e. Inona nefa ny tena antony akalanao ahy e. Fa nga za ty tena tsy misy jerena mihitsy ka. Endrika aloha manana tokoa ianao e. Tsy laviko izany. Tadio nefa fanendrika ivelany dia misarika ihany. Fa ny toetra ao anaty no mahatamana.
ka raha te hatamana olona ianao indrindraindrindra fa hoe tovavy dia ho vai ilay toetra. Vonina ny ovange raha toa ka hoe izay ny mety hampietefa ny fitiavan-dry amiko e. Tara loatra ry setra. Efa tonga ao koa izay tsy afoy hanampy ahitatitra an'ireto entako reto. Rehefa tsy hanampy ihany ianao. Tsy misy lanja mihitsy izany ny fiangafiako aminao. Maly ova koa e. Tsy hainao rery ihany koa anie sy mpamanja no ampifilalava eto e. Andray. Odio. Mandroso rery tsy afoy a. Misaotra. Salama zoka. Ary toa ny anjonanjona be fotsiny ilay namanao sady mivoaka. Marina raha nyvaliany akory na ny arabako azako. Azo atao magaga rehefa efa fomba ny sedrana iny. Ay. Efa reto daholo izany ny entanao. Efa reo daholo ka ny kidoro izao ny vao esorina. Rija! Manahoana izay mbola tsita e? Salama lesy. Eto koa lesa Rija mba ampio izay tatitra an'reto entandreto a. Raha afaka ialahy. Tsy maninona ka. Efa ho tonga koa nge Franky. Ay! Dia tena tsy petsaka tsony tokoa moa izany ririka aloina. Izany ange Rija tsy midika hoe tsy handala aty tsony aho e. Mifampitsititsika eo foana tsika. Vola mahany farany. Fa malalaka tokoa aloha ilay tranonao e. Ipetrahako aty mihitsy ny ny antony nananganany dada sy neny azy ty. Tonga dia aty mantsy ana norom-ponenina fa tsy hiverina antsony. Anga? Fa ahoana ry tsy afoy? Izany fotsiny. Mila manadiny tanteraka ny any mihitsy aho satria efa aty indray izao ny fonenako vaovao. Mba hafandray izany ka. Fa avaiza tokoa moa izany ho anareo raha tsy madiso e. Malagasy FM manolotra ho anao teo. Mivokatra. Dia pino ny itokinana tokosirararabe manatsoa. Ireo nanome ny tantara. Mivatsiaro Ansorakoto Malala. Miaraka tamin'ny setra miarty. Mirado ary ny Anarasafy. Nandray feo fanampy nana totosa Ariel. Mivokatra.